Ia, voalohany indrindra dia faly miarahaba atsika tonga anatrika sy anaraka n'ilay fandaharana izay nolazaiko maly mahakasika ny toedrarà misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Eto am-piandohana dia marioko fa tsy misy idirany amin'ny andraikitra izay sahaniko ankehitriny ny fanambarana izay ataoko fa maha hoe olom-pirenena maha hoe tanora mpisehatra anatin'ny politika dia mahatsiaro, maharary, mahatsiaro, mangirofiry noho ny zava-misy eto amin'ity firenena ity. Eto dia miara-miory amintsika fianakaviana izay niaran'ireny habibiana tatoato reny amin'ireny alajaza sy famonoana zaza amam-behivavy aman-dehilahy ireny ka mirary tononana feno an'ny fianakaviana ny tenako ary ihany koa makahery atsika fiatrehanany izany olana goavana misy amintsika tsirairay izany. Ny zava-misy tao anatin'izay 5 volana, 4 volana teo eo zay fahaverezana tanora, fahaverezana ankizy, fahaverezana olon-dehibe any amin'ny 70 mahery. Izay tranga somary hafahafa kely sy mampiahiahy hoe inona no antony, inona ny tombotsoan'ireo olon-dratsy manao an'izany fihetsika amin'ny taranaka malagasy zany. Dia tao anatin'ireny nisy ny tafaverina ny fianakaviany rabaso rabatsara, misy ny vonoina, nisy ny esorina ny taovany, misy ny tapana filahiny ireny hitatsika amin'ny vaovao sy amin'ny réseaux sociaux amparitaka tato ireny ka somary zavatra tsy de fahita teto amin'ity firenena tia ny famonoana olona ataontsika hoe efa endrika famonoana olona faobe, fanakorontanana ny fiarahamonina, fanakorontanana ny fitondram-panjakana. Ny zavatra tsara ho fantatsika, tiako ho fantatsika, maninona ny fanjakana anankiray no misy midiabolize, maninona ny fanjakana anankiray no misy manakatsakana amin'ny politika izay tiany apetraka. Tiako resana dia zao, raha tamin'ny andro ny Rajaonarimampianina atsika manana atsika tantara mahakasika an'izany atao hoe bomba artisanal na resaka grenade izay apoka eny anatina olona misy fivondronan'olona 12, misy fivondron'olona 3 izay olona maro vorivory eny zany anapoana bomba. Inona ny tanjona ao anatin'izay zavatra izay? Resaka déstabilisation, ilazana fa tsy maharo ny vahoaka tantany ny fitondrana. Ny mpanao an'ireny fihetsika reny anefa tsy hinoko hoe olon-tsotra na filamboatsiara, tsy possible zany fa zavatra efa sur commande hoe zao ny fihetsika atao hanehoantsika amin'ny vahoaka fa tsy mahomby fa isika no tena mahasoa any vahoaka, no tena mahavoary ny vahoaka. Izay tantara kely zay sary ho fantatsika, tena nanahirana ny fitondrana hery Rajaonarimampianina zay resaka bomba zay. Dia mandeha amin'izay amin'ny réseaux sociaux rehefa avy eo aparitaka fa hoe tsy mahavoa ninninna ilay fitondrana. Ny zavatra misy ankehitriny tokony fantatsika, ny régime refondation ataontsika hoe eo amin'ny 6 à 7 mois eo zany no nakany an'ilay nitondrany an'ilay fanjakana aty. Rehefa tonga teo amin'ny fanjakana teo ny colonel Mikael dia ny zavatra tsapatsika, ny zavatra hitatsika, tsy azotsika ialana ny
fiazakazany makany amin'ny resaka sosialim-bahoaka. Zay zavatry zay eketsika zay hoe izay ny etaeta ny vahoaka fa tsy resaka haingitraingitra na infrastructure izay tsy mamaha ny olam-bahoaka. Tsy teny ohatra vitsivitsy ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra dia nahazo an'iny prime iny izay tsy fahazontsika mpiasam-panjakana zay. Misy koa ny fampiakarana ireny karama reny. Ireny anton-javatra reny entina anamaivanana ny fiainantsika amin'ny ankapobeny. Jerevy koa ho an'izay mpampiasa lalana route nationale. Ny route nationale dia efa maro. Ny route nationale efa vita amintsika miresaka zao. Maro koa nefa ny ankoro. Dikan'izay zavatra zay manao ny ezaka manala ny olona ny vahoaka ny mpitondra amin'ny resaka lalana io. Faharoa, idiantsika mahafantatra koa fa miazakazaka zao ny fanampianan'ireo mpiasa tsy miankina. Zany hoe ezan'ny fanjakana mihitsy ny hoe ampiantra an'le hoe 300 000 ariary ny karama farany ambany. Dikan'izay zany olona maro no mahazo tombotsoa amin'izay politika mpanjakana zay. Olona maro. Dia tsy teny koa tsika raha mandinika nareo amin'ny resaka hoe taux d'essence, euro, dollar. Somary midina le izy. Mampidina an'ireny dia misy politika apetraky n'ilay firenena eo atoerana izay mifandraika amin'ny firenena ivelany dia manana an'izay valeur izay lay volany lay firenena izay nampikaikainantsika nandritra ny taona maro ny hoe miaka danja foana ny euro sy dollar. Amin'izao tsika miresaka zao dia somary stable izy io par rapport amin'ilay zava-nisy teo aloha. Miditra indray zany resaka délestage sy resaka rano. Ny délestage mbola tsy voavatanteraka fa kosa ny délestage dia ataontsika hoe azo iainana par rapport amin'ny délestage tamin'ny teo aloha. Tiako resana ao anatin'izay zany misy effort, misy ezaka, misy politika ataon'ny fanjakana ahafahany manatanteraka an'izay famahanany olam-bahoaka izay. Tsy teny koa ny vidina resaka hoe vary, PPN tsy dia mikonainaina be tsika. Za tsy miteny hoe voavatanteraka satria ny zavatra fampitehana anatina 12 taona 20 taona zany tsy vita ao anatina 7 volana na 1 bolana fa kosa misy karazana hoe sema zany hitatsika miakatra par rapport amin'ireo olana izay nianjady atsika reo. Na izany na tsy zany nefa za mampirisika foana ny fitondrana, mampirisika foana ny premier ministre, ny gouvernement ary indrindrandrindra ny filohan'ny fanavaozana colonel Michael Randrianirina hanohy tsaratsara kokoa satria izay no matimatesantsika teto, izay no nitolomana teto hoe andao amin'izay avotana lay vahoaka malagasy. Nanazavako an'izay zavatra misy ankehitriny zay dia zao. Ny mpanao politika malagasy rehefa tsy amina toerana anankiray ka etsy amina kilanam-panoatra dia matetika tsy ho satisfait amin'ny ezaka ataon'ny fanjakana zany satria ny antony dia hoe mila mitondra foana izahay. Mila izahay no eo fa raha mbola tsy izahay, raha tsy izahay no eo dia tsy manjary ny fitondrana na inona ny ezaka atao. Dia tsy gaga ny tenako raha miverina indray ny atao hoe acte terrorisme. Raha miverina indray ny diabolisation amin'ny alalan'ny crime hataona mpanao politika izay tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa ny tenany sy ny
mpiaradia aminy sy mpiara-misaika aminy. Ka aoka zava fa izany ka zay ny atsoko ny fitondrana ho androany manoloana ny zava-misy io. Misy fotoana ny tanora-pitolona mitabataba hoe tsy ho tafavoaka isika raha mbola maro firongony ao anaty fanjakana. Lay firongony resako eto tsy teknicien fa mpanao politika miatsara velatsy, mody miditra ao anaty fanjakana, mody mijanona ao anaty fanjakana, kanefa mizara amin'ny adversaire ny fanjakana, ny zavatra rehetra hitany ato anaty fanjakana, manakorotana ny fampandehanan-draharaha rehetra dia entiny zareo avy eo fa tsy mahomby ilay fanjakana. Tadidio foana raha vao misy zavatra hoe miseho eto amin'ny firenena ka zavatra esaiko io na zavatra tsy mety dia efa misy compte fampiasany ery Ngarajoelina reny sy ny e-consort, compte fake na groupe io na page io na olona mijoro ho mpanoana ny Ngarajoelina. Ka eto ny tenako, iza ny manana intérêt amina fampiasana bombe artisanale tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina? Iza ny manana intérêt am'izany? Ny mpanohitra. Iza ny nanohitra ny Rajaonarimampianina teto Mavaivay? Dia ny Mapara sy ny TGV. Ary za mahasamy laza fa zany Andry Rajoelina zany, tsy misy raharainy ny filaminam-bahoaka zany, tsy misy raharainy ny fandrosoanao io zany, fa izy mila manitsaka tapis rouge, izy mila mandrapaka volam-panjakana are-pirenena, fa raha tsy izay korotaniny foana ity firenena malagasy iarahantsika manana ity. Ny zavatra tokony fantatsika dia zao: fa maninona moa ny misy olona mpanao ny Andry Rajoelina masa manao menace de mort, mampiasa drone hamonoana ny filoham-panjakana. Izany hoe ireo olona ireo dia tsy misy raharainy ny alahelonao hoe very zanaka, very piraitapoa, very havana, very fananana, fa mila zay fomba rehetrarehetra azahoany an'ilay fanjakana dia ataony Andry Rajoelina nahafaty malagasy firy alina, firy hetsy, firy tapitrisa ary te. Satria fantany tsara ny harena misy eto Madagasikara ty, ary fantatsika rehetrarehetra ny zavatra ampimamba nataony tamin'ny fitondrana, ny nataony nandritra an'izay 40 taona zay. Ka eto hatao inona moa zany filahina tapahana? Hatao inona filahina tapaka? Atao inona filahina tapaka? Misy olona tsy ampy filahina ve any dia alebeazina le filahina sa atao inona? Tsisy intérêt an'izany mihitsy, fa karazana abibiana atao amin'ny piraitan-drazana hakana fahefana. 2009-2013 nanahoana atsika 2009, niala teo izy 2013.
2018 2025 nanahoana atsika 2018 nanahoana atsika 2025 nanahoana atsika tao avaratra tao sava tao resaka lavanilina nanahoana atsika nanerina ny Madagasikara amin'ny resaka fanapotena lalana nanahoana atsika tamin'ny resaka faika izay nafaty mpandrarà tamina resaka fond d'entretien routier nanahoana ny vidim-baritsika nanahoana ny délestage nanahoana ny rano nanahoana ny resaka liberté d'expression nanahoana ny resaka halatra volamena hazo sarobidy nanahoana ny resaka népotisme sy resaka favoritisme nanahoana ny resaka monopolisation tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina ozy izy nareo hoe zany ve malagasy non tsy malagasy zany raha malagasy zany mba manana ny feon'ny fieritreretana ihany hoe ankosa efa mahantra loatra le firenena aleo am'izay za mba hipetraka efa betsaka zavatra azoko tao ary efa tsy malagasy tsony ny tenako fa za mihitsy no ny safidy hakazo-pirenena teratany vahiny ny zanako raha nianatra tao amin'ny lycée français hatram'izay de aty Dubai any États-Unis any Suisse any Europa mianatra noho ny volam-bahoaka de mba tokony mba afapo am'izay anao Andriamatoa Andry Rajoelina fa za tsy mino aingany ny mpitandro filaminana am'ireny olona tratra reny hanao fanadiadiana lalina tena lalina hoe avy aiza io réseau fangalarana zaza io avy aiza ny réseau manao ny déstabilisation io dia manana zo hafantatra ny fototry ny halajaza hatao inona le zaza nangalara mino zahay fa ahita résultat tsara ianareo mpitandro filaminana izay sorana fa efa manao ny ainareo tsy ho zavatra nareo mikaroka sy miambina ny vahoaka indrindrandrindra ho an'ny eto Antananarivo ka aingany ho fantatra mazava hoe avy aiza marina io zavatra io fa ny zavatra tsy azotsika ialana dia misy coup politika io fanakorontanana fianakaviana malagasy io Rajoelina tadidio tsara isaky ny tsy amin'ny fitondrany izy taiza izy ve mba ny raharahanao ny janona eto miala izy 2013 any France izy miala izy 2025 à Dubai izy vezivezy Europa izy anjaranao mieritreritra hoe misy raharainy anao ve misy raharainy an'ity firenena ty ve atsika mianakavina korotany eto satria misy ireo mercenaire zay atsoko ny fitondram-panjakana zay atsoko ny fitondram-panjakana misy ireo mercenaire Rajoelina na anatin'ity fanjakana ty zany na ivelan'ny fanjakana io zany manao asa mangina fa kosa décision politika foana io hoe tsika ve tena iova tsika ve tena iroso am'ilay fanavaozana raha iroso am'ilay fanavaozana tsika alao esorina zay tsy farifary rehetrarehetra mety manimba n'ity fitondrana ty aleo izay olona manana an'ilay esprit fanavaozana hanala an'izany fihetsika bibina rehetra zany na halatra eo na resaka hoe resaka hoe famonoana olona fanimbana ny taranaka atsika
aleo esorina eto amin'ny tanitsika eto zany a politika tsy manjary ohatr' zany ka ny ahy zany a mitodika manokana amin'ny filohan'ny fanavaozana, mitodika manokana amin'ny andriamatoa premier ministra zao a nareo a tsapany olona hoe te hanova n'ilay firenena, nareo a hitany olona efa manova n'ilay firenena tsikelikely fa kosa mangataka izahay mba ho entitra ianareo mifampiarana ny lalàna, mangataka izahay mba tsy ho tompotrano miony ny vahoaka mba hahafantatra hoe inona marina ny ao ambadika an'ity fanakorontanana any firenena misy ankehitriny ity. Aza hananana sentiment ireo izay tratra fa tamin'izareo nanao ny asa ratsy ny tsy nanana sentiment tamin'ny vahoaka malagasy. Ampahafantaro ny vahoaka malagasy inona marina ty zava-misy ty. Fa za mbola miteny hatreto, miteny aho tsy mandehandeha ho azy fahatany a ireny a hoe menasy ny ekipan'ny Rajoelina avy any ivelany resaka drone. Miala drone dia makaria amin'ny zaza amin'ny taranaka malagasy. Fahatelo, Rajoelina mbola veriko foana tsy manana sentiment aminao zany Andry Rajoelina zany, fa Andry Rajoelina zany raha miresaka dia izy ny anjely, izy ny anjely mahay manao voambolana mababo ny fony malagasy satria fantany ianao fa olony fo. Fa raha mbola tsy nahity ianao, mbola tsy mitakatra an'ireo zavatra nilazaiko teo aloha fa voazana nisy teto ianao, dia ozy izy amina hoe bon matoritoria fa samy mizaka mivokany eto. Izay le itenenako atsika hoe za i zava-misy am'izao a ino atao hoe déstabilisation politique, mba hanapenana an'io asa rehetrarehetra nataony fitondrana ankehitriny sy ataony izay ankoro sy mbola ho eritreretiny hanasoavana anao, hanasoavana atsika, dia tsy maintsy asina matrakazina zavatra mamoetra ohatran'io eto amin'ny firenena mba ho takona ny zavatra ataonao andriamatoa filoha. Iza moa ny vahoaka malagasy teto no, iza moa ny mpitondra teto no nanao hoe ahoana reto mpiasa tsy miankina reto, ahoana reto agent de l'État reto, mba jerena am'izay ny momba andreo, ireo no mampidina ny administration eto. Iza moa ny mpitondra teto hoe za tsy miraraha an'izany hoe fingafingana zany, fa ataoko io lalana io, gardeko io resaka taux d'essence io euro sy dollara io, ampiko ireo mpianatra ireo, tazomiko tena hoe ampidiniko io vidim-bary io any amin'ny faritra any misy efa 500 eto Antananarivo 800 dimanjato nisan'ny zany tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina? Non, satria ny lalana nanao potehany dia tsy mivoaka mivokatra. Iza moa nanao an'izany resaka hoe monopolisation zany? 2000 miala teo erajonany mampianina 220 000 ariary ny vidin'ny lavanila kilo anareo asava. Miala eo Rajoelina 2 arivo 3 arivo, dia ozy izy nareo hoe maminy foko ozy izy ny vahoaka malagasy, dia ozy izy tsika hoe merci président. Dia tsika hoe mba mieritreritra ny taranaka atsika rapitso amin'ny olona ohatran'izany mbola matimatesanao, olona ohatr'izany mbola matimatesanao, ka za Andriamatoa filoha tena miantso anao
avondrony ny hery nisy tolom-bahoaka nataontsika teto niarana tamin'ny tanora niarana tamin'ny tanora angazeo daholo ny tanora antolona ireo ny bazy ny fitondrana fanavaozana akoatra ny olo-pirenena tsotra resy latra teto amin'ny firenena ireo ny tsy hanafina amintsika ny zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any fa tsy hoe efa misy olona 172 150 personnes victime mana resaka hoe alajaza zay vao tonga any amin'ny fahefana faratampony ny information de lazay ny olona tsika hoe tara atao foana andriamatofo loha ny fifandraisana amina jeune fa ny jeune tsy hamitaka anao zany ary miantso ny jeune koa aza manaiky nareo ampanaovin'olona fanambarana handratsy endrika an'ilay fitondrana fa vakio batsilanao ohatrany anaovako azy io hoe iza ny fosotra nyity fanakorotanana ty aza miala lavitra amin'ny pratique dandrajoely nareo aza miala lavitra amin'ny pratique dandrajoely nareo dia izay ny any zavatra tiako hazava amin'ny vahoaka malagasy nanaovako an'ity video ty fa mbola veriko ihany Dandrajoely tsy maka fahefana amin'ny lalana fifidianana zany tsy maka kafefana lalana fifidianana zany raha niatrika fifidianana izy osoka halabato menasy hatrany amin'ny reo mpifidianana rehetrarehetra dia maka fahefana amin'ny alalan'ny ramandrika fa tsisy raha iny lionao io tsisy raha iny lionao io nalaza ny resaka drone teo de tsy azo tamin'iny le fitondrana mbola tsy ikipy ihany mahazitsika hoe taizitsika 2009 niala teo président Ravalomanana nanahoana ny harikarena ny PIB tsika niditra tsika 2009 nialy Dandrajoely 2013 faraparany 2013 nanahoana ny fari-piainanao nanao ny délestage nanao ny dahalo nanao nanao mpiasam-panjakana tsika mpiasam-panjakana niditra izy 2019 mandra-pialany 2025 septembre octobre nanahoana nareo any avaratra merci président nanahoana nareo any atsimo mampiasa ny RN7 nanahoana nareo any andrefana mampiasa ny RN4 nanahoana ny vidim-bary tany aminareo tany nanahoana ny fibodohan' zany mamy raha vatomanga zany ny sehatra rehetra rehetra zay misy vola amina miliara ary ianao mba nanahoana ny fiainanao nanahoana ny resaka sécurité anao ny resaka dahalo nandritra ny fitondrany Dandrajoely zany nanahoana ny fampianarany nisy ny raharahany fampianarana ve teto dikan'izay zavatra zay tongava sainy tsika tongava sainy de eto ampamaranana miantso ny tompon'andraikitra indrindra nareo amin'ny force maka hery ary mirary soa anareo ahita andreo zay mavandosa anatin'ity raharaha ty isaorana anareo miparitaka maro eraky ny fiarahamonina za koa de d'accord tompon'andraiky mpanjakana za le miteny eto hoe tsy olana aminay tsy olana amiko tsy olana aminay savaina raha izay ny hatsara hahitana ny hoe ahitana any hoe inona marina tena zava-misy ty savao daholo tsisy tokony hoe
hoe teiza am'izany satria ampitondra fanjakana ambony, satria za zao, satria zao, de hoe misy an'ireo de hoe tsy tokony savainao savao. Rehetrarehetra mihitsy. Rehetrarehetra mihitsy. Tena mety le fanapahan-kevitra. Dia makasitraka anareo amin'ny herim-ponareo. Io tsy moramora io a. Io tsy moramora io fa ny zavatra angatahana zao raha avoaka ohatran'iny foana le miaramila de zavatra fataon'ireo rehefa avy eo ohatran'ny mpanao ratsy any ataotsika tokony hoe tohizana foana mandra-patapitra tanteraka an'ireo olana vandoza ka makasitraka atsika rehetrarehetra nanaraka an'ity fandaharana ty a tsy maintsy niteny ny tenako. Maro no niteny hoe mety amin'ny andraikitra anao ve io monsieur le SG, mety fa maninona moa tsy mety amin'ny andraikitrako? Inona ny idiran'ny andraikitrako a? Hamy marary anahy, ham'ilay vahoaka hitako ambany maso eo a ny fiainana hoe zay mahatompona andraikitra zay. Ny resaka teknika, resaka asa ny any amin'ny birao any zany. Aty afaka manao politika aty. Ary za miantso ny tompona andraikitra hoe mahaiza. Io moa zany mahasamy hafa any tanora hoe anatina andraikitra tantanana, za manana double casquette a. Casquette kiray voalohany a maha-teknisianina anahy tamin'ny alalan'ny fianarana nataoko. Casquette faharoa, za manana devoir misoutenir ny filoha amina resaka politika. Satria raha tsy ataony fanazavana ohatr'izao de filoha amitsika. Filoha amitsika hoe inona ny tena zava-misy. Fa zavatra niresako rehetrarehetra mitarika ny saitsika hoe mila mailo amin'ny mode opératoire-ny Andry Rajoelina rehefa mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanohitra izy. Rehefa mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanohatra izy. Mivoaka eo izy amin'ny fitondrana, misy ain'olona fohy. Miditra anatina fitondrana izy, alohan'ny hiditra anatina fitondrana izy misy ain'olona fohy. Voaka amin'ny fitondrana izy tsy maintsy misy ain'olona fohy. De ozy izy ianao hoe tia ny tanindrazanao, sa tia ny tanindrazanao izy tsy naka ny 8 cm iny. Fa de nataoko ty mba tsy hanananareo ahiahy. Natao ty mba hampitandremana an'ireo mpanao ratsy. Ary zahay miantso, tena miantso tsika vahoaka any amin'ny fokotany eny fiara alajaza zany tonga de ampifandray fokotany na ny mpitandro ny filaminana zay akaiky anao indrindra. Satria iarahantsika misalahy izy ty. Ka dia misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy manaraka indray.